Halleloja. Miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia ampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, ny fahasoavana ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alohan'ny ivavahantsika dia hoentintsika mbavaka sady ny fotoana zany ny fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra izay nasain'ny Tompo, nasain'ny fanahy masina. Tia ny fampahirizantsika zany androany dia ny hoe fantaro avy aiza marina ny hery sy ny fahefana ao amin'i Jesosy Kristy na ao amin'ny Yesoa Masia. Fantaro avy aiza marina ny hery sy ny fahefana ao amin'ny Yesoa Masia. Ivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianao tokoa no avy indrindra, ianao no nahary ny zavatra rehetra, ianao no Andriamanitra, ianao ny ivavahanay, ianao ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny mandrakizay, Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany, dia ianao no antsoina tompo, ianao ilay Andriamanitry ny Israely, Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ianao no antsoinay, ianao naniraka ny zanakao lahy tokana ho tonga famonjena fanavotana anay, dia ianao no antsoinay ankehitriny midina, mitoera aminay ary indrindra mitenena tompo, oka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, oka tsisy hoeninay fa tsy ny teninao rery ihany. Jesosy izay tsy anao rehetra ary fifonana aminao ny fahalemenay mandrakariva, ny amin'ny fijery, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny atao rehetra tsy araka ny sitraponao dia fonana aminao sady esory zany mba tsy ho tonga aminay, mba tsy ho tanteraka amiko indrindra izay anambarany sitraponao esory zany ary indrindra mangataka ny ranao Jesosy anadio tanteraka, mangataka ny ran'i Jesosy anadio ary ny ranao tokoa dia andoroko ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana, tsy ahafahana mizara, tsy ahafahana manambara ny sitraponao ary ninona fanakana tsy ahafahana mihaino ny sitraponao koa ankehitriny dia didina sorahana aminaran'i Jesosy ho any amin'ny variam-betrafo. Famitenena tompo fa vonikeny ny mpanomponao aminaran'i Jesosy Kristy no vanzavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika fa afaka mihaona indray zany mizara ny sitrapon'ny tompo. Ny fanahy masina moa zany no angatahantsika indrindra hiteny sy hanambara hanavava ny sitrapony. Ny lohateny araka ny efa nitenenina teo zany dia hoe fantaro avy aiza marina ny hery sy ny fahefana ao amin'ny Jesosy Kristy na Yesoa Masia. Ilay anaran'io moa zany efa betsaka ny fanazavanany amin'izay fa voalohany indrindra moa zany tsy fanampina anarana ilay izy. Betsaka mihitsy zany ny olona mampiasa foana hoe Jesosy, Jesosy amin'ny fiteny espaniola matetika ny tena misy azy zany amin'ny zareo any amin'ny latino, any amin'ny tanànany latina any zany fa tsy fanampina anarana izy fa anarana voalohany indrindra. Dia misy ary manao fanampina anarana, Messi fantatsika tsara ny ilay Messi mpanao baolina zany hoe malaza be, dia fanampina anarana ilay izy heverin'ny olona fa lasa fanampina anarana io fa io ilay atao hoe anaran'ny Yesoa Masia izay nataon'ny Grika taty aoriana hoe Jesosy Kristy izay ampiasaintsika malagasy sy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zany hitondrantsika ny anarana hoe kristianina. Izay zany fanazavana fohy mety lava ilay anazavana ny anarana io fa efa nisy ny fanazavana momba ny hoe anarana Jehova tsy anaran'Andriamanitra fa ny anaran'ny Yesoa ity zany mbola hafa ny fanazavana azy. Hatramin'izao zany dia ny fahefana dia efa nomeny tompo ho an'izay manonona ny olona hoe Jesosy Kristy io koa manala ny asan'ny maizina, mandresy ny asan'ny satana rehetra ihany koa. Ka araka ilay teny teo zany mbola ho lava ny fanazavana amin'izay fa ny azavaintsika androany dia hoe fantaro avy aiza marina ny hery sy ny fahefana ao amin'ny Jesosy zany. Izy zany tsy hoe tao aminy, tsy hoe niala tao aminy izy avy eo fa tena ao amin'ny Jesosy Kristy izay efa nazy hatramin'izay, hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay hozy izy. Faty
Ny anazavana ny teny dia raisitsika ny amin'ny Apokalipsy toko fahadimy. Ny bokin'ny Apokalipsy dia fahitana ny tompo meny fanamasina ny Jaona tamin'izy migadraina zany tany amin'ny nosy Patmos. Ka io fahitana io dia tena ny tompo mihitsy niseho aminy. Ny fahitana hatramin'izao dia mbola misy, tsy hoe taloha ihany, izay ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, fa mbola manome fahitana izy ho an'ny tsirairay avy, indrindra izay mitady tsy fantatra ozy izy dia ahita anazy, ary indrindra araka ny teniny koa izay mandeha amin'ny famasinana izay masina ihany no hita an'Andriamanitra. Raha tena mandeha amin'ny famasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra dia asehony amintsika koa, izany hoe ka endrika fahitana zany na amin'ny fahitana mivantana io na amin'ny alalan'ny nofy. Dia izay zany ovakitsika ny bokin'ny Apokalipsy anazavantsika azy ho vakiana manontolo izy io, fa io teo moa zany ny tarihin'ny fanamasina hoe ahoana ny anazavana azy, satria betsaka ny fanazavana ary ny bokin'ny Apokalipsy dia maro. Io zany ny mpanompon'Andriamanitra no miteny hoe tsy azo hazavaina na tsy azo atao toriteny akory ary, satria heverina ho toriteny ilay izy indraindray, fa ny tompo rehefa miteny hoe io no anazavana ho an'ilay teny dia izy no ameny fanazavana araka ny fanamasina. Ka dia aoka ny tompo ny teny amintsika zany ary azotsontsika hiaino sy haharitra tsara amin'ny famakiana ny ten'Andriamanitra. Mila mahana an'ilay baiboly zany tsika aloha voalohany indrindra, amakintsika ilay miara-mamaky ny amin'ny Apokalipsy toko fahadimy eo, amin'izay sady tsy ho rendremana ny toromasontsika no fantatsika marina hoe izany marina ve no voasoratra. Ka dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany ny Apokalipsy toko fahadimy ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny baiboliko dia misy hoe ny boky misy ny tombo-kase 7. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voahidy mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mahery hoe iza no mendrika nokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny. Tsy nisy anefa tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany nasokatra ny boky na nahajery azy. Dia nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika nokatra ny boky na hijery azy. Hoy anefa ny iray tamin'ny olona tampoka hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia ny solofon'i Davida no efa nandresy ka nokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana ny zava-mananaina 4, ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono. Nanana tandroka 7 sy maso 7 izy, dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra. Tonga izy ka nandray ny boky teo anatanany ankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Rehefa nandray ny boky izy dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420, ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy, dia nivavaka ataon'ny olona masina izany. Ny hira tononkira vaovao izy hoe ianao no mendrika handray ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny, satria vavony ianao ary ny rahanao no nanavotanao olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy samy hafa fiteny, ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo, ary hanjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny olona, ary nisany dia alinalina sy arivoarivo. Niteny tamin'ny feo mahery izy hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray ny hery, ny harena, ny fahendrena, ny faherezana, ny haja, ny voninahitra ary ny saotra. Ary ny zava-boary rehetra, na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany,
na izay eny ambonin'ny ranomasina ambanin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy miteny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra, ny haja, ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay ary ny zava-manan'aina efatra dia miteny amen ary ny olona dia ny ankohoka ka nivavaka amen. Zay zany no voakitsika manontolo ny Apokalipsy 5. Raha tena marina ary dia mbola maro ny tokony vakiana, ny 9, ny 7 anambaran'izy io fa tsy voakitsika manontolo mba tsy halava ny fotoanantsika zany. Iverenako zany manomboka amin'ny 1 izay itarian'ny fanahy masina hoe ahoana moa zany anazavany an'izany hoe eto zany le fanontaniana mipetraka amin'le lohatenintsika hoe fantaro. Fantatrao ve avaiza marina ny hery sy ny fahefana ao amin'i Jesosy. Misy zany nakapiazantsika indrindra ho antsika hoe kristianina mahafantatra, ny tsy mahafantatra moa zany dia androany ianao maheno hoe tokony fantatrao zany hoe avaiza marina ny hery sy ny fahefana, zany hoe manana hery sy fahefana Jesosy tamin'izy nandalo tetỳ amin'izao tontolo izao ary mbola mitohy zany hery sy fahefana zany hatramin'izao fa avy aiza, ahoana ny nafahanana an'izany ary ahoana ny tokony hafahantsika zany raha ohatra hoe mpanara-dian'i Kristy anana an'izay hery sy fahefana izay koa. Dia vakitsika zany ny 1 amin'ny Apokalipsy 5 teo aminaran'i Jesosy hoe ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany voahidy mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ho vakitsika moa zany ny Apokalipsy 4 ihany eo ahafantarantsika marina hoe iza le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary iza marina lay tombo-kase 7. Eto miverina matetika raha hentsika, raha ho hitantsika rehefa zany le marika 7. Marika 7 io dia marika milaza ny fahafenona mihitsy eo amin'ny Andriamanitra nanaovana ny tany sy ny lanitra dia 7. Tsy tena hoe 7 andro na 7 alina fa 7. Ny nandrodanana ny mandan'i Jeriko dia niodina 7 andro izy ary tamin'ny faha-7ny andro dia niodina impito. Zany hoe io endrika 7 io zany dia fahafenona ary marika ihany koa misy fahefana, misy hery, misy fandravana. Efa endrika famalinan'ilay fahefana mihain'ny tompo ihany zany ao anatin'izay fa ilay boky ozy izy izay voasoratra ao anatiny sy eo ivoany. Io boky io koa izay tsy voateny matetika. Ny voateny zany ao anatin'ny fampiarezana matetika dia iza no mendrika hanokatra. Fa io boky io dia tena hoe boky hafa mihitsy. Misy ny anaran'ny olo-masina aloha voalohany indrindra sy ny zavatra nataon'ny olona rehetra. Ary io boky io dia efa boky masina. Hitantsika eo zany hoe ahoana moa zany no ilazana fa boky masina. Io boky io dia masina ary mendrika. Tsisy olona mendrika hanokatra an'io raha tsy ny masina ihany sy ny manana fahefana. Zay mahatonga an'io hoe tsy ny rehetrarehetra. Efa vakiko sady ary angamba eto hoe 2 ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe. Zany hoe nefa nisy anjely ary teo mahery. Ny anjely araka ny ten'Andriamanitra dia ny tongony iray any anaty ranomasina, ny tongony iray aty an-tany. Efa maro ny fahitana nasehony koa tamin'ny mpanompony isan-karazany nampiseho ny fahalehibeazan'izany anjely zany hoe lehibe zany anjely zany ary ngeza fa na le anjely ary izay anjely mahery ozy izy tsy mendrika hanokatra akory ilay boky. Fa alohan'ny hidira anoizantsika ny ao amin'ny 9 fa misy amin'ilay teny eo aloha zany hoe teo an-tany ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Zany hoe ilay boky sady masina dia mipetraka ao tany ankavanana ny olona etỳ amin'izao tontolo izao moa zany hoe mipetraka amin'ny seza fiandrianana amin'ny tany ankavanana, hoe ny olona amin'ny tany ankavanana eo amin'ny tany ankavanan'ny mpitondra na tany ankavanan'ny mpitarika anankiray
dia ilay olona tena tokisana, ilay olona tena mena ny fahefana, manana ny fahefana ihany koa. Zany natao hoe olona mitantana ankavanana rehefa tsy eo ilay olona mitantana voalohany iny dia izy no tompon'ny fahefana rehetra. Zay zany na ilay boky io zany izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ohatry teo an-tany ankavanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, zany hoe ilay boky mihitsy zany dia efa masina, efa manana ny heriny ihany koa. Ary izay olona nokatra azy dia tsy maintsy manana hery mitovy amin'ny hery sy ny fahamasinan'ilay boky. Zay zany no famvakitsika teo zany ny andininy faharoa, ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe, na ilay anjely mahery araky ny fanazavantsika teo hoe lehibe ary izay atao hoe mahery. Fantatsika tsara ny anjely rehefa miasa tamina namonon'ny Laimatoa tamin'ny zanak'Israely nivoaka any Ezipta. Ny anjely manao manambara tamin'ny Maria ny amin'ny hitondrany an'ny zaza tao an-kibony. Ny anjely izay miady ho an'ny zanak'Israely, ny anjely izay manambara ny tamin'ny mpiandry ondry. Manana fomba be da be ny anjely io ary ngeza be fa tsy nanana ny hery na nanana ny fahefana na nanana ny famasinana hanokatra ilay boky. Dia izy hoe ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamahany tombo-kaseny. Zay zany izy hoe izy ary nanontany. Andiny fahatelo, tsy nisy anefa tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambany tany na sokatra ny boky ka najery azy. Hovakiako ny Apok.24 ahafantarana hoe iza ilay eo ambony seza fiandrianana. Ahafantsika hoe ilay olona na ilay tsy olona moa zany azafady fa ilay ilay tompo manana ny fahefana izay mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Ilay Andriamanitra zany tompony zavatra rehetra, nahary zavatra rehetra, tokony fantatsika koa. Ny manazava azy tsara dia eto amin'ity Apok.24 ity, ary ny teneniny mialoha ito, nasehon'Andriamanitra mialohan'ny Jaona zany ahafantarany tsara mihitsy hoe misy fahalehibiazana ao an-danitra ao. Amin'ny baiboliko zany dia hoy izy hoe ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny fanompoam-pivavahana any an-danitra. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny Apok.24. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana nivoha tany an-danitra, ary ilay feo izay efa reko tamin'ny voalohany dia tahaka ny an'ny trompetra niteny tamiko hoe miakara aty ka dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy amin'izao manaraka izao. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy aho. Indro nisy seza fiandrianana iray tany an-danitra ary nisy iray mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary ny tarehan'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspi sy karneola, ary nisy avana mitarehiny emerauda manodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona 420 nipetraka nitafy fitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena. Eto moa zany araka ny teny teo hoe raha sitrapon'ny tompo dia mbola hiteny hanazava ny amin'ireo hoe iza ilay hoe loholona. Loholona ireo zany amin'ny teny frantsay izy mety azo adika hoe ancien, hoe 420 mipetraka sy ny tafy fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena. Fa tsy hamakintsika fotsiny ny amin'ny hoe ilay fisian'ilay fahalehibiazan'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Izay no hamakintsika ny Apok.24. Andiny fahadio amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy tselatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy tao amin'ny seza fiandrianana, ary nisy jiro fito ny rehitra teo anoloan'ny seza fiandrianana, ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Zay zany ilay fandraisantsika teo ny amin'ny hoe marika fito. Tsy hanazava fa mbola manamafy azy ihany koa zany eto amin'ny tenin'Andriamanitra fa misy jiro fito ny rehitra hozy izy teo anoloan'ny seza fiandrianana, dia fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Ny fanahyn'Andriamanitra fantatsika fa ray ihany,
fa ny fanahy fiton'Andriamanitra dia ilay fahafenoana izay ananan'ilay fanan'Andriamanitra nomeny sy ananany dia nomeny ny zanany Jesosy Kristy sy ho antsika ihany koa zany izay itoeran'ny fanahy masina. Fizaka ny 21 aminaran'i Jesosy. Teo anoloan'ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy dia nisy zava-mananaina efatra feno maso avokoa teo anoloany sy teo ivony. Ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ny zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra enina avy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrany anatiny, ary tsy nitsahatra andro aman'alina izy miteny hoe masina, masina, masina ny Tompo, Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary isaky ny manome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay ny zava-mananaina dia miankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny olona efatra amby 20 ka mivavaka amin'izay velona mandrakizay ary manipy ny satroboninahiny eo anoloan'ny seza fiandrianana sady miteny hoe, eto zany avery kely, fanazavana kely zany ny amin'ilay hoe ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay. Naverin'ny fanoloany koa izy izay velona mandrakizay. Amin'ny teny frantsay dia ataony hoe l'Éternel. Ilay velona mandrakizay dia tsy nisy anarana nanonana azy, fa misy fampianarana eto mbola averina ihany fa afaka mihaino ianao zany hoe iza marina ny tena témoin de Jéhovah na iza ny tena vavolombelon'i Jehovah. Amin'ny fampianarana azy zany amin'ny YouTube izay ny lohateny, na hoe tsy anaran'Andriamanitra ilay anarana Jehovah. Misy miteny hoe iza nametraka ilay anarana Jehovah any amin'ny baiboly gasy, fa raha ny baiboly hafa dia tsisy manana an'io anarana Jehovah io mihitsy. Sy ny hafa zany mety hoe misy olona hafa nametraka ny anarana Jehovah, fa eto dia miteny mihitsy izy ilay mandrakizay, izay velona mandrakizay ozy izy. Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy mihitsy hoe izao izay izy no maniraka anao. Ary eto tsy miteny mihitsy, raha ny tokony misy zany tokony manoratra hoe izao Jehovah. Tsy miteny mihitsy izy hoe Jehovah fa izay velona mandrakizay dia ao anaty fonosana fotsiny izay, fa afaka mihaino fampianarana zany tsika. Misy lesona koa zany mampafantatra hoe iza ilay Andriamanitra Israely izay manazava an'io hoe anaran'Andriamanitra io ilay tsy anaran'Andriamanitra ny anarana hoe Jehovah. Dia tenenina eto zany hoe sady niteny hoe 1:1 aminaran'i Jesosy, ianao Tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Izay vakiantsika manontolo izy ahafantarantsika marina hoe iza ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianana ary iza marina, inona ny fahefana omeny zany ho an'ilay eo an-tanana ankavanany. Satria izy ozy izy nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Anazy ny voninahitra rehetra ozy izy koa. Dia izay zany no namakiantsika an'iny ahafantarantsika hoe iza ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary inona ny fahefana misy ho an'izay mipetraka eo amin'ny tanana ankavanany. 4 anaran'i Jesosy, dia nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Hoy anefa ny iray tamin'ny olona tampoka hoe, aza nitomany indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia solofon'i Davida no efa nandresy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny 7. Izay zany ny vahaolana sy efa hitantsika zany hoe iza no mendrika hanokatra ilay boky masina misy hery, misy fahefana, dia
Ilay liona avy amin'ny firenen'i Joda hozy izy. Eto dia aseho mihitsy zany ilay Jesosy le Yesoa hoe lion'ny firenen'i Joda avy amin'ny lion'ny firenen'i Joda. Hoe maninona ny lion'ny firenen'i Joda fa tsy liona tamin'ny firenena hafa amin'ny taranaky Jakoba zany amin'ny hoe nitsoina ny zanak'Israely fa amin'ny Joda dia mahagaga araka ny mpandinika moa zany sy an'ny fahalalana ny teny Hebreo zany tsika tsy hiditra lavitra amin'izay lalina koa fa ny Joda dia tononona amin'ny teny Hebreo Yoda. Zany hoe ao anatin'io ilay anarana Joda io dia tsy mifanalavitra mihitsy amin'ny anarana izay nanonana an'Andriamanitra. Yod, he, vav, he, zay le zaze izy ozy izy amin'ny teny Hebreo zany no nametrahana nanomezana an'ilay anarana Joda. Ny dea amin'ny teny Hebreo dia manana endrika hoe ny varavarana na ny vavahady. Zany hoe ilay anarana Joda eto zany dia ilay anaran'Andriamanitra manokatra. Andriamanitra zay manokatra misokatra mamoa. Zay ilay anaran'ny Joda. Dikan'izay zany ilay lion'ny Joda no mendrika hanokatra hamoa ilay boky. Ho lava ihany koa ny fanazavana fa zay anazavantsika hoe maninona no ny Joda no teneny eto satria ilay avy amin'ny firenen'i Joda mihitsy ilay anarana Joda mihitsy dia efa hoe Andriamanitra mahasokatra ny boky. Ary ilay liona dia fantatsika tsara fa fahefana. Io dia afaka mitenitsika koa zany afaka hoe ny firenen'i Joda firenen'i Joda dia ny solofon'i Davida. Davida dia ilay liona. Tena nandresy ny liona ary Davida dia tena nasehon'Andriamanitra mihitsy zany ny fahefana nandresy amin'ny ady amin'ny fahefana amin'ny ady tamin'ny nandresen'ny fahavalo teo amin'ny zanak'Israely dia nanana an'ilay hery fahefana ny liona nefa koa dia izy ihany koa ilay mpiandry zanak'ondry. Hitantsika koa zany fa maninona no resahana ny ondry dia resahana ny liona. 7 andiny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro eo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny vavovony. Dia mahagaga rehefa nijery izy dia tsy liona ny hitany. Ilay anjely zany miteny le olona no miteny hoe aza mitomany fa indro misy liona avy amin'ny firenen'i Joda. Dia rehefa nijery izy dia ny zavatra hitany dia zanak'ondry izay mitsangana ozy izy tahaka ny vavovony. Zay zany io ilay efa nambara any amin'ny Jaona voalohany 7:20 Jaona mpanao batisa moa miteny hoe Jesosy ilay zanak'ondry an'Andriamanitra mitondra ny ota an'izao tontolo izao manarona ny fahotana izao rehetra izao tontolo izao zany ny olona rehetra. Ary ilay liona dia sy ilay zanak'ondry natao sorona koa dia any amin'ny Isaia ihany koa izy no miteny an'izany. Tsika tsy hamaky zany fa ny Isaia 7:20, ny 7 dia ny any amin'ny Hebreo 10, ny 1:12, 1:12, 1:20 manambara ny hoe natao sorona, natao natolotra ho fanavotana ary ny rahan'i Jesosy no fanavotana antsika. Dia zay no anazavantsika an'izay zany hoe liona no nasain'ny jerena nefa zanak'ondry izay efa nitsangana ozy izy tahaka ny efa voavono. Zay no hitan'ny Jaona zany. Dia eto amin'ny toy zany le vaky teny hoe nanana tandroka 7 sy maso 7 izy. Le zanak'ondry indray zany eo le endrika hoe fahafenoana amin'ilay marika 7 dia ny fanafitin'Andriamanitra ny rahana akany amin'ny tany rehetra. Efa nitenenina tary amin'ny Apok.24 zay. Hoe misy fanafitin'Andriamanitra ny rahana akany amin'ny tany rehetra. Ny fanafitin'Andriamanitra eo dia le fahafenoan'ny fanan'Andriamanitra hoe tena feno tanteraka ny fanan'Andriamanitra izay iray ihany fa feno misy
misy endrika be dia be moa zany fanahy mpanolontsaina, manome fahalalana, manome fahefana, fanahy misolo vava. Betsaka ny mety itenenana anazy fa fanahy feno tanteraka no ny rahan'Andriamanitra ho amin'ilay zanak'ondry. 7. Tonga izy amin'ny anaran'i Jesosy, tonga izy ka nandray, iza moa zany ilay zanak'ondry Jesosy Kristy zany ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Amen. Eto zany ny valiteny nomena antsika teo hoe avy aiza marina ny hery sy ny fahefana. Dinona ilay izy hoe izy ilay nandray an'ilay boky le hery sy fahefana izay eo an-tanana ankavanana, izy ny nasana handray an'iny, araka ny fanazavana teny aloha hoe ny olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanana zany, ny olona manana ny toerana tanana ankavanana zany dia ny olona manam-pahefana, manana ny hery koa amin'ilay mpitantana sy mpitondra eo amin'ny toerana anankiray. Dia izy ozy izy tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ilay mipetraka ambony seza fiandrianana, ilay velona mandrakizay ozy izy efa nazavantsika teo aloha, izy no nomena ny hery sy ny fahefana izay mitondra manana an'ilay fahamasinana sy ny fahefana zany mitovy hery amin'ilay hery ananan'ilay boky. Anaran'i Jesosy toizantsika 7. Rehefa nandray ny boky izy dia nakohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry ny zava-manan'aina efatra sy ny olona 720 ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didin-kazo manitra izy, dia nivavaka ataon'ny olona masina zany. Fonosana kely ny vavaka ataon'ny olona masina zany arak'ilay teny foana hoe ny masina no hitan'Andriamanitra. Ny masina dia ny olona finesehon'ny fanahy masina. Raha olona fanahy ratsy ny ao amintsika dia ratsy ny ataontsika, manao ny kolikoly, manao ny fijangajangana, tia vola, tia harena, tia lainga. Zany tsy misy fanahy masina ao anatin'izany, fa ny vavaka ataon'ny olo-masina dia ny olona manana ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia izay ilay hoe lasa emboka manitra ao anaty lovia ozy izy izay tonga any an-danitra zany. Ao anaty fonosana iny ozy ao 7 amin'ny anaran'i Jesosy, ny hira toy ny kira vaovao izy hoe ianao no mendrika handray ny boky sy hamany tombo-kaseny, satria vavony ianao ary ny ranao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, ny samihafa fiteny, ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo ary hanjaka ambonin'ny tany izy. Izay zany ilay olo-masina izay nividian'ny tompo, sika izay nandray an'i Jesosy ho zanany tamin'ny olon'ny firenena rehetra. Teo aloha raha naniraka ny mpianany Jesosy any amin'ny Matio any dia naniraka ny mpianany aloha izy ho any amin'ny Jiosy any aloha. Fa avy eo izy vakiantsika avy eo ny Matio 7:20-20 hoe naniraka ny mpianany izy ho aiza avy eo rehefa nahazo ny fahefana. Zay zany rehefa nahazo ny fahefana ny tompo dia naniraka antsika koa, naniraka ny mpianany hitondra ny fahefana analany izay nomeny eto. Hoe avaiza moa zany ilay fahefana avy amin'ny ahazon'i Jesosy dia tao amin'ilay boky. Izy nahazo an'ilay boky tamin'Andriamanitra izay manana nanome azy ny fahefana, satria izy no mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ozy izy dia anazy zany ilay fahefana, nomena azy ny fahefana rehetra. 9 Ary nahita aho sady nandre feona anjely maro nanodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina ary ny olona ary nisany dia alinalina sy arivarivo, niteny tamin'ny feo mahery izy hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray ny hery, ny harena, ny fahendrena, ny faherezana, ny haja, ny voninahitra ary ny saotra. Zay zany ilay Jesosy ilay zanak'ondry. Tsy namaky ny any amin'ny Isaia 5:30 tsika, 3:15 azafady. Isaia 3:17 eo sy ny Hebreo 10:1-12 fa io ilay zanak'ondry natao sorona nanolotra ny aina ho famonjena zao rehetra zao ajaonina
voalohany 9:20 efa nitenintsika koa fa hoe izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ho fanavotana ho famonjena ny izao tontolo izao. Dia izy zany nomena ilay zanak'ondro izy no vonoina dia miendrika indray ny hery. Eritrereto hoe zanak'ondro ny vonoina nefa mahana ny hery, mahana fahefana. Fantatsika tsara fa Jesosy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, nandatsaka ny rany ilay zanak'ondry mahazo ilay hery, ny harena sy ny fahendrena, faherezana ozy izy ny haja, ny voninahitra ary ny saotra. 9:13 Ary ny zavaboary rehetra sy izay any an-danitra na izay etỳ ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay eny ambonin'ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy miteny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondrany ny saotra, ny haja, ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananaina efatra dia miteny hoe Amen. Ny loholona dia ny ankohaka ny vavaka. Izay zany mena ny tompo ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Dia ny zava-mananaina rehetra izay voatonona teo zany n'aiza n'aiza dia miteny hoe Amen. Ilay Amen amin'ny teny baiboly gasy dia miteny izy hoe marina dia marina tokoa. Rehefa miteny Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa dia miteny izy hoe Amen. Teny izy hoe Amen ny nandikana azy tamin'ny boky voalohany zany, fa nandikana azy amin'ny teny gasy dia hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Hoe tena hoe marina dia marina izay nambarany zavaboary, nambarany anjely maro analinalina sy arivarivo izy sy ny loholona sy ny olo-masina izay midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Na makitsika izy amaranantsika ny fampaherezana dia ny Mat.28 vakitsika aloha ny 9:20 aminaran'i Jesosy hoe ary nanantona Jesosy dia niteny taminy hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Izay zany Jesosy mihitsy no niteny tamin'ny olona, tamin'ny mpianatra hoe mena fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany, satria niseho tamin'ny mpianatra izy teo amin'ny tendrombohitra zany, tendrombohitra tany Galilia. Dia misy mpianatra nahita dia nino, misy sasany mbola nisalasala, fa Jesosy tonga dia niteny efa nomena ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Izay no tiany tenenina hoe izaho efa nanokatra ny boky, izaho ilay mipetraka ao seza fiandrianana eo tanana ankavan'Andriamanitra, ilay velona mandrakizay dia mena ny fahefana. Vakitsika teo amin'ny Apok.25 teo daholo moa zany ny fahefana sy ny hery izay nomenan'i Jesosy. Dia izay koa nomeny antsika, amaranantsika ny tenin'Andriamanitra zany tohizako amin'ny 9:20 aminaran'i Jesosy hoe koa mandehana ozy izy, efa nomena antsika koa zany ny teny ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Eto zany tsy ny jiosy rehetra intsony nasainy nataon'ny mpianatra, nataony nandrahan'ny mpianatra, fa ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Izay no mahatonga antsika zany amin'izao fotoana izao mety ataon'ny olona hoe adala na hoe mety hoe verisaina, fa ny fahefana sy ny hery izay nomeny Tompo hanerahany antsika no mahatonga antsika andeha mampianatra sy hitandrina ny olona rehetra izy nandidiko anareo, dia ny fahamasinana sy ny fahamarinana zany. Ary hoy izy hoe arindro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, dia ny Tompo sady momba antsika izy amin'ny alalan'ny heriny, amin'ny mahalion'ny Joda azy, amin'ny fahefany miaro antsika amin'ny asan'ny maizina, ny asan'ny Satana, ary manome ilay fanahy masina koa amin'ny mahazanak'ondry azy rehefa nanadio antsika tamin'ny rany. Dia isaorantsika ny Tompo zany fa ny Tompo no miaraka amintsika ary manome ny fahefana koa izay efa noraisiny avy amin'Andriamanitra ho antsika hitory hanambara ny voninahitr'Andriamanitra, indrindra ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Mety ho fanamarina kely tsy vakiana teto fa azontsika vakiana, azonareo vakiana zany ny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy
Ny Apokalipsy 7:20 eo ampovoanivoany eo amin'ny 1:11 eo angambany izay ny amin'ny hoe ady sy ny fandresena nataon'i Jesosy tamin'ny Satana sy ny fahefana etỳ amin'izao tontolo izao zany ny asany maizina. Ka dia mahereza Tompoko raiso ny fahefana, raiso ny hery, raiso ny tenin'Andriamanitra ho entintsika miady ary indrindra ny fanahy masina ahafahantsika mijoro amin'ny iraka izay nanondrahan'ny Tompo antsika. Dia mahereza antsika tsirairay avy ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ka sitrapon'ny Tompo zany dia mbola hitohy ihany ny fampaherezana sy ny fampianarana izay omen'ny fanahy masina. Anao veloma aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.